efa nisy zany ny fivoram-betsy ara-potoana zay nanapahana zao fanatongavana am'izao dingana zao zany ka raha fehezina zany misy hevitra roa ngezabe zany no takeny mpiasan'ny sampanarafanantany manera Madagasikara. Ny voalohany zay efa niarahantsika nahita ihany ny famolavolana ny lettre de politique foncière efa nisy ihany ny fampiresahana zay natao tamin'ireo tompona maro samihafa. Efa hatramin'izao zany mbola mahatsapa zany ny teknisianina zay mivondra anatin'ireo syndicat telo ireo fa mbola tsy tafiditra anatin'io zany ny hevitra izay avy ety amin'ny teknisianina. Zay zany mahatonga ny afara am'izao fanapahan-kevitra zao zany ny mpiasa rehetra manerana nosy. Ny fitakina anatin'izay moa dia mazava hoe tokony averina hodinina zany izy latabatra boribory mba hampisy assurance avy ety amin'ny teknisiany ny fananantany hoe voaray marina zany ny hevitra izay naroso any amin'ny fitondram-panjakana. Dia ny faharoa dia mikasika an'le fampiatoana ny fangatahana tanimpanjakana na le atsotsika hoe suspension zay efa voaresaka foana isan'andro zany. Io zany takina koa ny levé total anio satria mba hitovy zo zany ny malagasy rehetra eny fa na dia ny vahiny ara koa zany tokony hitovy zo zany ny rehetrarehetra anoloan'io fampiatoana io zany. Ka rehefa ovahana zany io tokony andeha daholo ny fangatahana tanimpanjakana manera ny tany republique ny Madagasikara na ny olontsotra zany na ny mpampiasa vola.